Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby e. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta Toriage. Vaoline de manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Mila rahana ny fipetranapetraka raha tiana ny ahatokisan'ny vondrona eropeana ny fanjakana malagasy izay raha fitinina ny lahateny nataon'ny masivon'ny vondrona eropeana eto amintsika androany nandritry ny fivoriana faharoa tamin'ity taona ity. Tsy manakambara amin'ny raharaha Ambomamasina ny tale jeneraly ny Bianco. Misy olona mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena nefa voasaringotra amin'ny io raharaha io mampaikapeo ny fiarahamonim-pirenena. Fampitandremana sy fangatana-panazavana mavesatra avy amin'ny Organisation Internationale du Travail na ny OIT no nazon'ny Madagasikara tamin'ity taona ity, indrindra momba amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona. Tafiakatra 5 indray ny olona voasambotra tamin'ny fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka tao Andohany Lakaka. Nampiakarina any amin'ny fitsarana ao io sy ireo olona ireo mbola mitohy androany ny hetsika araka ny vaovao azo avy any an-toerana ary mbola tsy hita ihany koa ny mpanao gazety Fernand Selo hatramin'izao. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia miato mandritry ny ora maromaro ny ady ao Alaim-Patsinanana. Nanambarany Rosiana izay miaraka amin'ny Bachar al-Assad omaly fa mitsahatra ny daroka bomba ataon'ny tafika Rosiana. Nandidinireo rahanao afaka fotoana fohy. Fenêtres, volets, vérandas, tôles, vitres. Socavitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Vous êtes à la recherche de la nouveauté, de la diversité et de l'authenticité pour la fête de Noël et la fête de fin d'année? Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Skywolf, représentant exclusif Baolay. Baolay vous souhaite joyeux Noël. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, mampatanjaka zay misotra sambasambatra. Bonjour nareo e. Efa hoe bonjour. Maro karazana go aminazy, tsara loatra zangala aminazy. Zitsika jiaby. Bonjour. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée, 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude, déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Hono aky fa ahoana ankendriny mahalafo mofo petape ohatr'izao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebeako aky Safazdon tsy ambara telo ny fahombiazana. Afaka tsara ny tasy. Afa ny mindrehetra. Manadio mindrehetra. Ronja ato ariary. Vera mahazo fanomezana miavaka amin'ny fe tolory azy ny Orange Eyes, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety, SMS 10 andefasana firarian-tsoa, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolo mpiainanao, Orange. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est de la nouveauté. Noël, c'est tendance, couleur, lumière, design. Noël, c'est généreux. Noël, c'est Batimax. Profitez des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Spaghetti tena matsiro. Spaghetti français. Mora vidy tsara qualité. Spaghetti français. Tsy mirekirekitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika jiaby. Spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Bijouterie Santia, mividy volamena. Manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy.
manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia mila arahana ny fepetra napetraka raha tiana atoky ny fanjakana malagasy ny vondrona Europeana izay rafitinina ny lahateny nataon'ny masivon'ny vondrona Europeana eto amintsika androany nandritra ny fivoriana faharoa tamin'ny ity taona ity fanadadiny Fezoro Rafaly. Totosaina androany teny avoloany dinika ara-politika faharoa ary farany amin'ity taona ity eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara. Fanatsarana tena nataon'ny filoham-pirenena raha nandray fitenenana voalohany. Seo ivelany ihany anefa izany fa tsy hita taratra amin'ny asa andavanandro ny mpitondra. Et je voudrais vous dire aussi le travail que le président de la République te ilaza aminareo koa niezaka nataoko ametrahana ny fahamarinana toerana ara-politika eto amin'ny firenena. Asa atao isan'andro zany ary iraisan'ny rehetra. Eo koa ny fifikirako amin'ny fanajana ny zon'olombelona, ny fanajana ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana. et de la bonne gouvernance. Mazava nefa ny angatahan'ny vondrona Europeana raha nanao ny tombana tamin'ny dinika voalohany izay nitotosaina tany taolany ary ny 17 Martsa 2024 lasa teo ny Masoivo dia nahitsy ny fanambarany mitaky asa matotra avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny fifampitokisana sy hampandrosoana ny firenena ny vondrona Europeana. Mbola mampia ihany fandriam-pahalemana eto Madagasikara, ny fitsaram-bahoaka sy ny rafi-pitsarana sy ny sisa. Fanontaniana endrasambaliny avy aminareo mpitondra koa ny mikasika ny fahamarinana toerana ara-politika eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fanajana ny zon'olombelona izay tsy mipetraka mazava. Eo amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana indray, izay tena zava-dehibe ho an'ny vondrona Europeana, tokony omena vola, aleo tena amin'ny fitantanana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana rehetra. Raha ny fanazavana trano ny toy ny fivoriam-be ny mpamatsy vola ny fandraharana, ny toy ny asa fanaraha-maso ny fifidianana 17 nataon'ny vondrona Europeana, ireo no mipana ny fivoriana ny tanterahana androany. Eo ihany koa ny tomba ny fiaonana ny tampony roa no tanterahana teto. Nanambara ny fahavonona ny anohana ny Madagasikara ny vondrona Europeana saingy mila asa mivaingana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra, ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana ny fanjakana tandalana, ny fampiarana ny mangarahara, ireo hatrany no takian'ny mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny mpitondra, mijanona ho antso anefitra ihany ny anefa izany hatreto. Tsy manakambara amin'ny raharaha Ambohimasina ny tale generalin'ny Bianco. Misy olona mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena nefa voakitikitika amin'ny raharaha io mampaikapeo ary ireo fiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana izao fianadidiny Iona Saina. Nankalazaina androany tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny anosy ny andro maneran-tany adina amin'ny kolikoly. Ny Bianco ny tompon'antoka tamin'ny fankalazana io. Nanararotra ny tale generalin'ny Bianco tao amin'ity fankalazana ity nanontaniana ny momba ny raharaha Ambohimasina. Tsy manakambara nefa ny tenany. Iny tsy mendrika ho valiana akory iny, namana tsy dia mitombona fa tsy dia misy importance ny amiko loatra dia aleo koa tsy mamaly an'ireny. Ino mahatonga an'izy tsy misy importance izay? Olona ambony eto amin'ny firenena nefa no voatonontonona amin'io raharaha io dia ny ben'ny tanàna Ambohimasina, ny tale ao amin'ny ministeran'ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Mahafaly Olivier Solonandrasana ary ny mpandraraha Claudine Razaimamonjy. Ho an'ny mpanara-baovao anefa toa atao izay ampanginan-draharaha. Manoloan'izany, miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny filoham-pirenena ny fiarahamonim-pirenena roy amin'ireo olona manodidina azy izay mihevitra ny tena no ambony lalàna. Zahay dia tsy mahakatoa mihitsy ny fiheveran'ny ramatoa convoqué tany amin'ny
bianco dia tsy tonga tsisy olona ambony lalàna eto na ny filoha republika ary tokony mahafantatra an'izany ny rehetrarehetra ary tokony hijoro ny filohan'ny republika hoe tsisy olona ambony lalàna fa hoe to hoe akaiky ny filohan'ny republika ilay olona iny a tsy mety tany-tan-dalàna isika ary izahay société civile miaro zany tany-tan-dalàna zany a. Ny fahaleovantenan'ny sampandrara miady amin'ny kolikoly sy ny fitsarana ny takin'ny Transparency International avelao hanao ny asany ankalalahany ivoan'ny marina raha ny fanazavana. Qu'organisation de la société civile, nous condamnons fermement amin'ny mahafiarahamonim-pirenenanay manamelika tanteraka ny fikasana anakirotana sy ampiasa fahefana amin'ny fanadadiana ny raharaha amboma-masina izay raisin'ny Bianco raharaha izay mahatafiditra olona amboniny eto amin'ny firenena. Takinay ny mangarahara sy ny fahaleovantenan'io sampandraraha io sy ny fitsarana izay ampazavany raharaha. Les organes puissent faire la lumière sur les cas sur ces cas-là en particulier. Miandry ny rehetra amin'ity vokatry ny raharaha amboma-masina ity. Alalaka tokoa ve ireo sampandraraha ireo ampanantanterahana ny asany? Sa ho toy ny raharaha rehetra mahavoasaringotra olona ambony eto amin'ny firenena? Tsy misy ny toy na dia ambetiny resaky ny mpitondra azany hoe tany-tan-dalàna. Arahana akaiky ny tohan'ity raharaha amboma-masina ity. Mitovy kosa ny vola azon'ny commune rehetra ho ny tale général ny fitsinjaram-pahefana ny maraina teo tetsy amin'ny DLC Anosy ny fisian'ny vary mangatsiaka nanomboka tamin'ny taona 2014 moa no antony mahabetsaka ny anjaran'ny commune sasany fanampanazavana. Amin'ny hoe mahazo betsaka sy kely dia tsara mariana tsara fa ny subvention dia efa misy na lana izay mamaritra azy. Ary ny mahatonga n'ilay kely sy betsaka aloha dia ny amin'ilay subvention sasatsasany izay nitapahan'ny tapaka zany fandraisana subvention tamin'ny taona 2014. Dia izao zany vao manomboka manome an'ilay vary mangatsiaka ilay tsy vita zany dia mahazo tsikelikely amin'ny anjarany avy zany ireo commune ireo. Fa tsy misy hoe na ena ny sasany na nampitombona ny sasany fa rehefa vita daholo ilay vary mangatsiaka dia mitovy ihany arakaraka ilay tambiny nomeny lalàna azy ny subvention izay raisiny ireny ny commune ireny. Fampitandremana sy fangataham-panazavana mavesatra avy amin'ny Organisation Internationale du Travail na ny OIT no azon'ny Madagasikara tamin'ny ity taona ity indrindra moa momba amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona fanadadiany Zora Kotondrena. Nangatam-panazavana tamin'ny Madagasikara ny teo anivon'ny OIT tamin'ny volana Jiona momba ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Isam-batoerana tamin'izay ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona, indrindra amin'ireo lalam-piarina ara-toe-karena eto Madagasikara. Tamin'ny volana Novambra farany teo no voalaza fa nandefa ny tatitra momba izay fangataham-pahazavana izay ny teo amin'ny ivon'ny ministeran'ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy. Ahina izy fiantraikany eo amin'ny tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara ny tsy fanekeny eo anivon'ny OIT io tatitra io raha ny fanazavany avy eo anivon'ny Biro iraisam-pirenena momba ny asa na ny BIT eto Madagasikara sy ny ranomasimbe Indiana. Noho ny vokatra tsy dia nahafa-po tamin'ny fametrahana ny politika mazava momba ny asa, ny ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Madagasikara dia image gérance Madagasikara zay na ny investissement rehetra rehetra nataontsika amin'izany hoe fampiroboroboana ny fizahantany Madagasikara zany dia misy fiantraikany amin'ny hoe tsy ho tonga aty tsony mpamatsy vola satria tsy ho tonga aty koa zany ny olona andeha tsidika ny Madagasikara. Zany hoe mifandray tsara ny lafin'ny fanajana ny zony ankizy, ny fanajana ny zony olombelona amin'ny lafin'ny toe-karena. Matetika ny eritreretintsika fa tsy misy fiandraisana io, tena misy fiandraisana io satria rehefa ny firenena izay mandefa olona aty Madagasikara dia mametraka hoe fa tsy tokony aliany any Madagasikara dia tsy misy mpivahiny andeha tsidika ny Madagasikara intsony. Midika zany fa tsy destination des investissements Madagasikara. Azany zavatra zany dia tsy maintsy ezaka ho raisin'ny fitondra fanjakana, ny mpampiasa sy ny mpiasa amin'izany tontolon'ny asa zany mba hialana Madagasikara ao anatin'izany hoe menace de sanction iraisan'ny firenena zany. Antony maromaro mifandraika amin'ny fanajana ny zo eo amin'ny resaka asa no navohitry ny avy eo anivon'ny OIT momba izany ka nangatahana fanazavana. Mibahan-toerana amin'izany ny fampiasana zaza tsy ampy taona, indrindra ny fampiasana azy ireny amin'ny asa fivarota-tena. Mazava ny voalaza ato amin'ny tsy andininy tamin'ny tatitra nalefa ho an'i Madagasikara ity. Mangataka ny governemanta handray ny fepetra mifanaraka amin'ny fanatotosana fanadihadiana lalina sy ny fanenjehana momba ireo voaroiroy amin'ny fanangonana, fampiasana ary ny fanolorana ireo zaza amin'ny fivarota-tena. Tokony ho foanana izany ary tokony hampiatra ny sazy mifanaraka amin'izany ny mpitondra.
Araka ity tatitra ty hatrany, tokony ajanona tanteraka ny fampiasana ny zaza latsaky ny 12 taona amin'ny sehatra ny fitrandrahana, nangataka fanazavana sy ny antotanisa momba ny ezaka nataon'ny fanjakana momba io ihany koa ny vaomery eo anivon'ny OIT. Fa isan'ny nanairany OIT ny fitondrana ihany koa ny fitombony zaza amin'ireny eny an-dalana. Tsy ireo ihany anefa fa teboka miisa 7 amin'ny akabeny no nangatahana fanazavana sy antotanisa amin'ny ezaka ataon'ny fanjakana amin'izay asa izay. Ary miatomboka hatrany amin'ny fototra izany dia ny politika amin'ny akabeny asa izay tsy mbola mazava amin'ity vaomera ity hatreto. Fampiofanana sy fanateverana fahaizana momba ny asa mendrika. Io no arahan'ireo mpanao gazety manerana ny nosy mikambana amin'ny ao anatin'ny réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail izay natao tany Adego mandritran'ny roa andro. Fampiofanana ny arahana tamin'ny bureau international du travail. Fanadidina Zora Kotondrena. Mpanao gazety manodidina 50 avy amin'ny gazety Sainao Manjery manerana ny nosy ny tonga nanatevim-pahaizana sy nanaraka fampiofanana tao Antsiranana nandritra ny roa andro mikasika ny asa mendrika na ny travail des sons. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatevenam-pahaizana momba ny asa amin'ny taona 17 izay niarahana tamin'ny Bureau Iraisam-pirenena momba ny asa na ny BIT. Nentina na lalàna kokoa mahakasika ny lalàna sy ny convention mahakasika an'ireo eo amin'ny sehatry ny asa. Ny anankiray koa le RJ7 zany ny BIT no isan'ny nanoana amin'le fananganana anazy. Ny vohitra tamin'ity taty Dego ty zany isan'ny anankiray nazahoana fahalalana le izy. Ny zavatra azo hoentina angamba dia ahafahana mahafantatra bebe kokoa ny tontolon'ny asa sy ny zosy andraikitry ny tsirairay ao anatin'izay asa izay. Ny mpanao gazety manana anjara ny hivoya an'izay resaka asa izay mba ahatonga ny asa mendrika mba tena ho zava-misy eto Madagasikara. Ny mpikambana ao anatin'ny réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail no nisitraka izany ahafahana mampita vaovao misimisy sy mahomby momba ny asa. Ity tambazotra ny mpanao gazety ity izay natsangana niaraka tamin'ny BIT tamin'ny taondasa ho fampiroboroboana ny asa sy ny asa mendrika eto Madagasikara. Fizarana traikefa sy fampahafantarana ny atao hoe action phare ny BIT amin'ny taona 17 Ny anjarantsika mpanao gazety ao anatin'ny izy dia tsotra fotsiny hoe manampytsika izay atao hoe sehatra rehetra voakasika izay le hoe ady indrindrandrindra amin'ny hoe ady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona sy mifanararotana sy ohatr'izany ankoatran'ny hoe fametrahana ny asa mendrika ho an'ny olona tsirairay tsy mifidina lana vavy. Nisy ihany koa ny famenonan'ny birao teo anivon'ny réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail tamin'ity fihaonana tany Antsiranana ity izay nanamafisana ihany koa ny tambazotra. Efa mipetraka ny fandaharam-potoana ho an'ny taona ho avy ary any ho any amin'ny volana May andro ny fihaonana manaraka. Tsatra ny tsindry azolena ataony eo anivon'ny fiadidin'ny faritra sy ny distrika amin'izao fotoana izao ireo mpamboly anjatony miasa sy monina ao amin'ny commune Mangabe ao amin'ny distrika amin'ny Maheva tanàna. Tatitra izany moa Izora Kotondrena. Tany mirefy manodidina ny 500 hektara eo no tadiavin'ny orinasa iray antsoina hoe Somia alaina ambongadiny any amin'ny commune ambanivohitry Mangabe ao amin'ny distrikan'ny Maheva tanàna. Mpamboly sy mpiompy anjatony mahery no tadiavin'ity orinasa ity esorina amin'ny tany fonenana sy fambolen'izy ireo. Raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna avy any an-toerana Rakotomanana Jules, efa tamin'ny taona 2009 no niasa farany tany an-toerana tao amin'ny toeran'io ity orinasa ity. Namony ainy ilay tompon'ny orinasa io ka nikatona ny orinasa. Ireo zanatany marobe manodidina no niasa sy nanajary ny tany avy eo. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy olomby tsy mitady verina ao amin'ny toeran'io ka anala ireo vahoaka ireo. Tsy manaiky izany anefa ny olona ary efa nisy ny fivoriana hitsipahana ny fidiran'ireo olombytsy ireo any an-toerana. Eto moa izany dia atsipahana tanteraka izay vaovao izay satria ny tena marina nidina tany ny préfet sy ny chef de région izay hita fa tena vahoaka maro anisa no manohana tsy hidiran'ny orinasa Somia io ao Mangabe satria
roa taona angaragitana zay no namenaazona lalaka le fofonofoka hita ary-tsapa fa tena nivoatra ny fari-piainany tsirairay ny manoatra antaolona sy ny rehetrarehetra gaga nefa rehefa nandefa ny teny razaka tena innocent honoré zay milaza solotena tokon'olona ny alina hoe vahoaka maro anisany mamea lalana eto zany dia lavinay marindrano zay fanambarana zay nataon'ny razaka tena innocent honoré zay. Araka ny fanazavana ity ben'ny tanàna ity hatrany, nisy fotoana tamin'ny taona 2014 nitondra miaramila sy zandary maromaro niditra tao amin'ity toerana ity ireo olona mikasahaka ny tany io. Nisy ny fikasihan tanana sy fandaroana natao tamin'ireo olon-dehibe maro tao amin'ny tanàna ary mbola misy ny mitondra takaitra vokatra izany hatramin'izao raha ny fitantaran'ny ben'ny tanàna hatrany. Zay tao amin'ny tanàna io dia hita ary-tsapa fa tena dabodaboana ny kapokapohana ny angady zay niasana tany Ambahibo alaina dia ino no andekapoana misy ny nampisotroana rano maloto ary amin'izao tsika amin'ny teny zao dia mbola misy olona tsy afaka miasa zay noho izay zavatra kapoka nahazo tamin'izany taona 2014 zay. No io antony io zany dia amin'ny mahaben'ny tanàna ny tena hoe nangataka miaramila reo hiaro andry zareo, tsy hiaro ny vahoaka fa hiaro andry zareo ka rehefa misy ny olona manohy toenandreo dia vao kapokapoka andreo ary zay no mahatonga nanteny hoe tsy ekeko le miaramila zay alainareo fa raha zay no mila miaramila dia amin'ny mahafanjakana anay anjaranay no maka an'izay. Manoloana izany dia mitaky ny ampiarana ny tenin'ny filoham-pirenena ireto vahoaka ireto amin'ny famerenana ny tanin'ny colon ho an'ireo nanamainty molaliny tany. Manaitra ny sain'ny mpitondra araka izany ny mponina any amin'ity toerana ity satria ina hitrotra ireo mponina ireo raha toa ka tena misy tokoa ny fakana io tany io izay famboleny sy fiveloman'izy ireo. Vaovao amin'ny faritra izay hatrany dia tafiakatra 5 indray ny olona voasambotra tamin'ilay fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka tao Andohany Lakaka nampiakarina ao amin'ny fitsarana ao iosy moa ireo olona ireo mbola mitohy androany ny hetsika araka ny vaovao azo avy any an-toerana ary tsy mbola hita ihany koa moa hoe lasaiza ny mpanao gazety Fernand Selo fanadadiny Mioramatra. Tafiakatra eny anivon'ny fitsarana Iosy Radio Jupiter araka ny vaovao voaray farany avy any an-toerana. Ny ampiroa ihany koa ireo olona voasambotra mikasiky ny fihetsiketsehana indy mbola nitohy io maraina io ny hetsika nataon'ny mponina ny an-toerana. Hetsika natao hanoerana ny fanaparam-pahefana sy ny trindry ataon'ireo manam-pahefana ny an-toerana. Mbola tsy hita ihany koa hatreto ilay mpanao gazetiny Radio Jupiter araka ny vaovao avy any an-toerana. Mikasika ny aty Andohany-Lakaka hatreto satria nirotsaka an-dalambe vahoaka rehetra androany maraina tany tao maraina dia ankoatran'izay nirodina eny amin'ny braony ben'ny tanàna zany vahoaka rehetra ao Andohany-Lakaka makasika indrindra ny resaka fampikatoana ny Radio Jupiter, fandavana ny fananany Radio Jupiter sy ny rehetrarehetra. Dia faharoa manaraka an'izay efa andarin'izay ihany koa fizozoan'ny vahoaka tsy fahitavana namana Fernand Selo hatreto mpanao gazetiny Radio Jupiter hoe lasay Selo na lasay hatreto zany. Zay zava misy aty Andohany-Lakaka aloha hatreto zany. Dia manaraka an'izay moa zany mpikambana avy ao amin'ny KMGA izay mpikambana miaro an'izao vahoaka eto Andohany-Lakaka dia hitantsika fa voatazona zany misy anankidimy voatazona hatreto zany miakatra party Androany Ariva dia mbola tsy fantatra hoe ahoana ny hafaran'izay ao. Ny voatazona ve sa manao fa be dia be ny anisan'ny mpikambana avy ao amin'ny KMGA tsika mbanana miaro an'izao vahoaka eto Andohany-Lakaka nandeha nakany Iosy androany. Dia arakaraka ny fatongavan'izay vaovao no alàny ny toy-nday vaovao amin'ity androany ity. Tsy mbola nahazahoam vaovao ihany koa hatreto ny tompona andraikitry ny filaminana any an-toerana raha niezaka nitady vaovao izay. Andrasana araka izany izay mety toy ny tsiraray ity sy ny valin'ny fitsarana. Tsy mbola fantatra ihany koa ny tomabidin'ny fitaovana voaroba atao amin'ity onjam-peo ity. Niezaka ny antso tompona andraiky mpanjakana tany an-toerana mpanao gazety Nicole TV saingy tsy nisy nandray ny antso an-tariby. Isany antsoina ny préfet de police, ny commissaire Ranohira, ny lehiben'ny faritra Iorombe. Tokony anara-dalàna hatrany fanakatonana onjam-peo amin'izao fotoana izao manoloana ny tranga any Lakaka any. Lafin-javatra maro ihany koa no tokony hojerena mialohany irosona amin'ny fanakatonana aina aman-jery tahaka izao. Fanadadiny Mioramatra hatrany. Miverina indray ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra amin'ny onjam-peo tsy miankina. Onjam-peo izay mamoaka ny vaovao tokony ho fantatry ny mponina. Ny lalàna no manome zon'ny mpanao gazety hamoaka ny vaovao marina ary mbola ny lalàna ihany koa no manome zon'ny mponina azo ny vaovao tena izy. Vao hitsakitsaka izy io raha ny zava-mitranga tao Andohany Lakaka no jerena. Fanakatonana ny haino aman-jery izay manana fahasahiana mamoaka ny vaovao marina mikasika ny fitrandrana safira tsy manara-dalàna eny an-toerana. Tsy mety amin'ny vanim-potoana iainana amin'izao fotoana izao intsony ny fanakatonana haino aman-jery toy ny tranga tamin'ny Radio Jupiter araka ny fanazavana. Any le fanimbana fitaovana
orinasa fanaovana gazety noho ny hevitra tsy hitovizana indrindra hoe famoahana marina tena hoe tsy mety mihitsy. Voalohany aloha tsika tany-tandalàna afaka maneho hevitra daholo ny olona rehetra ary tokony hanana an'izay hoe fahafahana maneho hevitra sy milaza ny heviny izay, indrindra hoe zavatra marina ny resahana fa tsy hoe zavatra tsy marina akory. Raha ohatra hoe tsy maintsy rosoana ihany no hoe fampiatonan'ilay orinasa, tokony hisy aloha ny fifampiresahana fampitandremana any orinasa io dia izay vao miroso amin'ilay tsy tokony rosoana mihitsy ary ilay izy satria efa ambaran'ny lalàna maneran-tany amin'ny fahafahana milaza ny hevitra. Na inona na inona zavatra mitranga amin'ny resaka fandefasana vaovao amin'ny radio na tahaka izany dia verina fa tsy dia mety amin'ny vanim-potoana totiana intsony ny mifanakatonana na fakana ny entana ao anatin'ilay radio. Ka manakatona radio zany fa tsy misy titim-pisarana mivoaka na misy na hoe mandraindraikitra fotsiny raha ohatra raha sanatrika misy mety mitarika tsy filaminam-bahoaka. Tsy manara-dalàna ihany koa ny fisamboran'ireo olona nanao ny tolona. Tsy nisy ny taratasy ara-dalàna manenjika ireo olona. Zavatra tsy manara-dalàna mihitsy ireo olona ireo dia tazomina ny birao, tsy misy ninina, tsy fantatra hoe inona ny antony hanenjehana azy. Izany no arrestation arbitraire fanao any amin'ny fitondrana jadona sy fitondrana tsy mandala ny demokrasia. Karaha tiantsika ny ho isan'ny firenena demokraty, isan'ny firenena mandala n'izany demokrasia sy tany-tandalàna zany dia mila mpanarahana ny lalàna ny zava-rehetra. Tsy misy olona tsy azo samborona fa ny fisamborana kosa dia tokony ao anatin'ny lalàna fa tsy voaka ny lalàna ny fanatanterahana azy. Takiana araka izany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana io tranga io. Inona marina ny antony nanakatonana ny haino manjery? Nisy ve ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka ka niteraka ao amin'ny fanakatonana? Mety misy ihany koa ve ny marina tiana hafenina manoloana io raharaha io? Eritaona aoteorina vao mandeha ny fitsarana momba ny fitorinan'ilay ben'ny tanàna ao amin'ny distrikany Betroka izay tsy maintsy nisorona tamin'ny toerany moka ny soloana ben'ny tanàna HVM. Tsy mazava moa ny antony fitoriana ary hatramin'izao tsy nampahafantarina azy ihany koa ny antony ny nanesorana azy tamin'ny toerany. Fanadadiny Mikaela Ramalona. Eritaona teorina mbola maizina ny raharaha fanesoran'ireo ben'ny tanàna voafidy tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny komina Manambaro, distrika Taolagnaro sy ny ben'ny tanàna ao Tsaraitso, distrika Betroka. Efa maro ny fangatana nataon'izy ireo tamin'ny tokony hanomezana fanazavana ny fanesorana azy saingy hatramin'izao dia mbola tsy misy manome valiny mazava ny teo anivon'ny Conseil d'État. Zaho koa zany nangatako ho notifiena hoe avoaho le didy izay nanesorana ahy satria tsy fantatro ny antony nanesorana ahy eo. Satria ireo tsy nanao ny mitovy amin'le nataony tribunal administratif mba hitako hoe zao le fond le affaire, zao antony nanesorana, ato tsy fantatro. Hatramin'izao mbola tsy fantatro zany fa mbola tsy azoko zany didy zany hatramintsika miteny zao. Tsy voaja ny zon'ny olona toriana ary tsy navelana maly raha toa ka nangataka izany izy ireo. Maro ihany koa ireo ben'ny tanàna no sendra izany any amin'ny faritra raha ny fanazavana hatrany. Tsy niraisina ihany koa ny fitoriana izay napetraka izy ireo. Fa ny zava-misy dia zao. Betsaka le ben'ny tanàna memoka amiko zany. Dia rehefa nandeha ny fitsarana an'ireo dia lazaina fa hoe prématuré. Zany hoe anao izy mbola tsy notifié dia prématuré zao requête ataonao zao. Zany hoe diso aloha loatra zany. Fa tato amin'ny Conseil d'État tsy voahaja zany principe de contradictoire zany. Tsy mba avisé aho. Nefa mba tokony hanana zo aho mametraka ny fiarovan-tenako. Zany hoe respect des droits à la défense. Dia tsy voahaja zany zay fanajana an'izay zo hahazoako mamaly an'izay zavatra zay. Zay zao dia efa fahadisoana miharihary nataon'ny Conseil d'État ato indray koa. Raha ny fanazavana dia tsy mbola nivoaka ilay didy fanesorana ary tsy mbola fantatra ihany koa ny antony. Mbola mijanona ben'ny tanàna araka izany izy ireo saingy tsy afaka miverina ao amin'ny komina nalany azy noho ny amboletra ataon'ireo ben'ny tanàna HVM na solo azy ireo. Tsy hijanona araka izany raharaha fa hanohitra amin'ny faran'ireo ben'ny tanàna no esorin'ireo. Manohatra ny fisian'ny fikambanana Solima tarihan'ny Beriza sy Jean-Pierre ny mpianatra Akatso araka ny fanambarana nataon'ny solotenan'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy manara-dalàna moa io fikambanana io ary misy ambadika politika raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Fanadadiny miantarandriana evo.
fanambaran'ny mpianatra avy amin'ny faritra 12 eto amin'ny université an'Antananarivo. Voalohany, toherinay ny hetsika rehetra ataon'ny solidarité des leaders universitaires de Madagascar na ny Solima izay tarihin'ny Berija sy Jean-Pierre. Marihina fa somary-potitra ety amin'ny tontolon'ny université io fikambanana io. Faharoa, toherinay ny fanaovana fitaovana politika ny fikambanan'ny mpianatra sy ny anaran'ny mpianatra na hitadiavam-bola izany na hitadiavana seza noho ny tombontsoa manokana. Toy izay ny isantonan'ny fanambarana nataon'ny solotenan'ny mpianatra Katso Androandy manoloana ny fijoroan'ny fikambanana Solima tarihin'ny Berija sy Jean-Pierre. Mianjandroa araka izany ny tady amin'ny mpianatra sy ireo anatin'ity fikambanana ity. Tsy eken'ireto mpianatra ireto ihany koa ny fitondran'ny Berija sy Jean-Pierre ny anaran'ny mpianatra ny Université an'Antananarivo amin'izay hetsika ataon'ny Solima no izy tsy mpianatra Akatso intsony. Dia ny zavatra misy zany i Jean-Pierre no nilaza tamin'iray taminay hoe izy no mpanjakanay. Mahampanjakanay régional azy izy no mahafantatra lalana any amin'ny présidence any. Dia raha vao miteny izy hoe X Y dia manaiky ny any raha mombanay zany. Dia zay ny tianay ambara hoe tsy ekenay zay resaka zay satria izahay tompoko tsy manana filoha ny filoha régional ny mpianatra. Ratsaivina anisan'ny tarika mpianatra tamin'ny hetsika fitakiana maro samihafa teny Akatso i Berija sy Jean-Pierre ary anisan'ny voaroiroy tamin'ny tranga fipoahana ny fahaenina amby 20 ny volana Jona lasa teo ihany koa i Berija. Amin'izao fotoan'izao manamafy ireto farany fa manohana sy miara-miasa amin'ny fitondrana. Fikambanana Solima dia lasanay fa miara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny Repoblika. Iny fitakian'ny mpianatra iny sy ny mpianatra ohatra ka hoe tarale izy fa fikambanana Solima zay aloha tsy miditra amin'ny resaka hoe anakorotany itaky an'tisy amorona zavatra tisy zay. Ho an'ny mpanara-baovao niova tanteraka ny kajin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana Solima i Berija sy Jean-Pierre. Resy lahatra amin'ny programa pampandrosoana roso ny mpitondra izay tsy misy mazava ve izy ireo. Sa nisy ny trendry, sa nisy ny volana roso, sa nisy ny fampanantenana toerana. Ahina mikorontana ny toedra raha eny amin'ny Université an'Antananarivo ity toe-javatra ity raha ny fanazavana. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia misedra olana eo amin'ny fitadiavana asan'ny mpianatra mahavita fianarana ambony. Anisan'izany moa ny mpianatra manao ny lalam-piofanana siantifika. Androany moa dia anisy ny famoahana ny andiany voahirana teny amin'ny Université Mpanjakana. Teny an-toerana miantarandriana eo. Mahery ny efatretsy amin'ny tanora vita fianarana no manao asa tsy mifanaraka amin'ny diplôma ananany araka ny antotany isa azy teo anivon'ny FIVBAMA. Betsaka ny lalam-piofanana sarotra ahitana asa eto Madagasikara. Anisan'izany lalam-piofanana mahakasika ny fikarohana. Ny tsy fampian'ny fiarahamonina-antoka amin'ny université sy ny orinasa no anisan'ny mahatonga izany raha ny fanazavana. Teo aloha tokoa aloha dia hitan'ny Université an'Antananarivo rehefa sarotana teo amin'ny resaka asa. Rehefa nataony fanadadiana dia heverinay fa tokony hisy fifandraisan-tanana karazana coopération zany atao eo amin'ny orinasa malagasy aloha izay misy eto an-toerana na orinasa tsy malagasy ihany koa sy ny Université an'Antananarivo. Faniriana misy dia ny isin'ny mialatsiny amin'ny teny baiko hoe contractualisation. Contractualisation zany hoe misy contrat ifanaovana amin'ny entreprise sy ny ety amin'ny université mba azahoana zany mahafantatra ny filana ary indrindrindrindra mamaly an'izany amin'ny alalan'ny famolavolana ny tanora. Etsekilany manodidina ny 300 ny mpianatra eny amin'ny Université an'Antananarivo ihany no mahavitatra amin'ny master eto amintsika. Androany, mpianatra miisa 720 no mivoaka nahazo izay mari-pahaizana master izay. Ny zavatra natao androany zany dia famoahana ny andiany voahirana izay ao anatin'ny parcours génie de l'eau et génie de l'environnement amin'ny mention procédé écologique et industriel izay indrika toko. Ireo andiany mivoaka ireo zany dia navita ny master 2 dia ny toyan'izany dia manomana amin'ny doctorat zareo izay efa eo an-dalana ny fikarakarana zany ny tenanay. Ratsaivina mahatratratra amin'ny 4 tapitrisa ny tahan'ny olona tsy manana asa eto Madagasikara ankehitriny.
Piofana misa 3 manaraka ny étude supérieure approfondie sy ny étude professionnelle approfondie. Misalotra ny andiany miatrika no navoaka ny sekoly ambony ISCAM tamin'ny ity androany ity. Fanadadiny Fezora Valy. Andiany miatrika io no nosaloran'ny andiany fa 7.70 n'ireo mpiasa eo amin'ny setra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana nanaraka fiofanana nandritra ny herintaona tao amin'ny sekoly ambony ISCAM. Androany no namoahana azy teo amin'ny 30 mianadaty amin'ny fomba ofisialy izay nahazo ny mari-pahaizana baka miabo 2 hatramin'ny baka miabo 4. Tanjon'ny ISCAM raha ny fanazavany tompon'andraikitra ny amokatra olona hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Isan'ny fototra iray lehibe mampijoro ny firoboroboan'ny orinasa ny fahaizan'ny mpiasa ao aminy. Misoratra ihany koa moa zany ao anatin'ny vinan'ny ISCAM ny ho tonga ho isan'ny mpiantsehatra amin'ny fanovana eto Madagasikara mandra-pahatonga ny taona 2024. Dia manodidina ny 80 eo zao ny mpianatra izay taona rehetrarehetra eo raisinay amin'ny andiany manaraka. Mizara roa ny fiofanana ahazoana ny mari-pahaizana aroson'ny ISCAM, ny étude supérieure approfondie sy ny étude professionnelle approfondie. Misokatra indray araka izany ny fisoratana anarana ho an'ireo olona efa amin'ny sehatry ny asa liana amin'ity fiofanana atotry ny ISCAM ity. ISCAM ihany koa izay miara-miasa amin'ny orinasa maro eto amintsika. Ny andiany avitra no nahazo ny diplômany androany tamin'ny tempéraram-piofanana momba ny mécanique automobile sy mécanique moto. Fanadadiny Mikael Ramarola. Andiany avitra io no anaran'ireo nivoaka ka nahazo ny mari-pahaizana androany tao amin'ny toeram-pampiofanana CFT Pro avitra. Ilay toeram-pampiofanana ity izay misahana ny fampianarana mécanique automobile sy mécanique moto. Manana ny tombony ireo mpianatra noho ny fampiofanana izay matotra raha ny fanazavana. Dia izy 700 menatary eo rehefa jerena le mention teo amin'ny fanadinana zany dia hita fa mahay daholo ny ankizy satria misy anankitelo amin'izy ireo excellent, misy vavikely anankiroa tsara dia tsara tokoa mention bien très bien. 7 volana ireo ny nianatra hita nefa fa mahafehy tsara raha ny testa nataonay farany izy voaka zao dia tena fa mahafehy tsara ny atao hoe mécanique en général na en pratique zany na ny théorie dia hita hoe izy hitsofoka ny anaty garage zany izy ireo zao ankoatra ny androany manomboka ny androany dia azonay antoka fa hiasa avy hatrany. Tamin'ny volana oktobra lasa teo ireo mpianatra no niatrika fanadinana ary izao nahazo diplôma izao. Isan'ny mpianatra nahazo ny mari-pahaizana tsara indrindra i Lovasoa, isan'ireo vehivavy vitsy anisa mianatra momba ny mécanique automobile. Satria le izy zany efa hoe tiako efa tiako hatramin'izay dia manana possibilité hanao an'ilay izy dia nataoko ilay izy. Nieritreretiko izany hoe zahako io zany no hoe asa ivelomako hitadiavana vola dia tiako daholo na miasa amin'ny garage io na mampianatra na io. Afaka misehatra amin'ny tontolon'ny asa avy hatrany ireo mpianatra ireo raha ny fanazavana trany. Maro ihany koa ireo mpianatra no ny efa nanitatra ny fahaizany na ihany koa efa nanokatra ny toeram-piasany manokana. Misy 7 aloha hatreto zany dia Ivato, Talatamaty, Ambodimita, 67 hectares, Kazomanga, Nanisana ary Lasory. Diplôme mivoaka avy ato amin'ny CFT Pro avitra dia diplôme ara-panjakana agréé par l'État zany satria agréé par l'État avokoa ireo sekoly CFT Pro avitra ireo. Ny afatra petrako zany dia zao maro izay efa navoaka teto izay efa tena lavitra ny taingy tamboho avokoa ko manasa antsika izay mbola hoe linany amin'izay hoe asa tanan'izay ary hita hoe antsika malagasy tia an'izay asa tanan'izay. Tena manome toky anareo izay fa tsy maintsy miasa nareo mivoaka ato aminay ary tsy maintsy mahay. Ara-panjakana ny mari-pahaizana raha ny fanazavana. Ray aman-dren'ny mpianatra solotenan'ny ministera ny solotenan'ny ben'ny tanànan'ny Ivato no tonga nanotrina ny famoahana ireo mpianatry ny CFT Pro avitra ireo androany.
Mankalaza ny fahafolo taona ny tetsy amin'ny PC Cofod Andranomambo Exasomagel tamin'ity androany ity ny service militaire d'action au développement ity farany moa izay mandray sy mampiofana ireo tanora malagasy amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fanampanazavana. Ny fidirana amin'ny SMAD dia mitovy ohatra ny fidirana zazavao rehetra na tsy SMAD aza. Zany hoe manao demande le zaza volontaire le izy dia mafeno critère valambin'ny folo taona miakatra ka tsy migadra madinika judiciaire-ny dia azo raisina ho SMAD dia formegna izy manao le formation miaramila. Efa vita izy lazaiko teo tamin'ny kabariko teo na tamin'ny teny gasy tena fizaha teo ny tena mission anay zany dia former zareo vita le formation dia mi-insérer zareo zany any amin'ny entreprise ho an'le SMAD urbain. Ho an'ny SMAD rural moa zany zay le lesahako teo hoe tokony omena tany 5 hectares eo dia ampianary zay le mbola encadrena zareo agnatin'ny 2 taona mianajary an'igny tany. Rehefa vita soma tsara zavatra dia efa mafapoko dia omena anjareo le tany iasanjareo ho an'le SMAD rural lasa tany domanial izy io. Fa ho an'le SMAD urbain kosa zany rehefa hitan'le orinasa zany mahafatrapo tsara ny asa nataony zany dia ho recruteny mpiasa raikitra any aminy agny ho an'izay entreprise afaka manjay. Na koa zany manana zay traikefa le ki zany mety afaka mamorona ny orinasa anazy manokana. Zay dia hoe mitanjona amin'ity dia hoe ady amin'ny chômage, lutte contre le chômage zany tena aditsika zany tena tadiavina amin'ny zavatra. Vaovao iraisampirenena kosa indray dia miato mandritry ny ora maromaro ny ady any Alepa Atsinanana nanambara izany moa ny Rusiana izay miaraka amin'ny Bashar al-Assad omaly amin'ny fitsarana ny daroka bomba ataon'ny tafika Rusiana. Fanadidina amin'ny sary France 24. Voalohany nandritra ny 3 herinandro izay miato ny daroka bomba ny Syrie, manamafy izany ihany koa ny Observatoire des droits de l'homme ny an-toerana. Manodidina ny 10 kilometatra ny manasaraka azy ireo amin'ny fahafahana. Vonona ny andaon'ny faritra misy ny ady ireo Siriana ny Alep taorian'ny fanambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana. Raha ny fanazavany, miato ny daroka bomba amin'ny endriny rehetra any Syrie ahafahana mametraka paikady vaovao amoahana ireo sivily any an-toerana. Fanambarana izay nanaitra ny maro indrindra fa ny avy eo anivon'ny Maison Blanche. Ho an'ny Washington matoky izy ireo fa zavatra tsara iova tsoatsy mitohy ny fifampiresahana eo amin'ny John Kerry sy ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana. Itoy ny asabotsy izao ny fivoriana any Genève, fivoriana ahafahana mametraka ihany koa tondrozotra vaovao. Misy ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny Moscou sy Paris. Ho an'ny ministry ny raharaham-bahiny Frantsay, lahara-pahamehana ny fitadiavana vahaolana maharitra fa tsy vahaolana mipetrapetraka fotsiny amin'izao. Fehin-kevitra entina anafoanana ny daroka bomba any an-toerana saingy raha ny zava-misy mbola lavitry ny afo ny kitay. Ho an'ny Bashar al-Assad tsy misy ny fitsarana amin'ny ampahany manontolo raha toa ka tsy miala ny an-toerana ireo rebelle, ireto farana nefa izay tsy mety miala ny an-toerana hatreto. Azadonona moa fa hoaranao afaka fotoana fohy ny grand dossier izay totosaina avy eo anivon'ny MLE. Dia izay mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsara miona daholo tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahano taminy Socavitre. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi Marija. Vaoline.
Junto Ariary. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour zioantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.